Amin'izao andro fankalazana ny fetin'ireny zao dia miarahaba ny reny rehetrarehetra tsy ankanavaka ary tonga soa ihany koa ato anatin'ny fandaharana cœur à cœur. Fifankatiavana be no ifampizarantsika androany miaraka amin'ny renim-pianakaviana 5 sy ny zanany avy. Tsy ho lava resaka fa andao hiditra ao anatin'ny fizarana voalohany isika hiarana amin'ny Milka. Zao isika dia tonga amin'ny resadresaka izay fanaovana amin'ny reny sy ny zanaka ka ny vahinintsika voalohany amin'izany dia i voninala sy felana ny reny ka ho raisitsika amin'ny tehaka izy. Tonga soa eto amin'ny karakara i felana sy voninala. Miarahaba anareo. Faly miarahaba Milka, dia faly miarahaba ny mpanatrika, dia tsika rehetra ny trano faly miarahaba antsika rehetra mpijery rehetra. Ao tsara ve voninala? Vonina tsara hiresaka? Iny ary ahoana manahoana izao fihetseham-ponao rehefa tonga ny fetin'ireny ohatr'izao? Fihetseham-po isaka ny fetin'ireny? Rehefa tonga ohatr'izao ny fetin'ireny dia ohatratra ny ahoana fihetseham-ponao, inona zavatra tsarotsaroanao? Ny fihetseham-po aloha ohatran'ny hoe tsy hitako hoe ahoana resany ilazako anazy. Faly tsaroana ilay fotoana tamin'izany ohatra. Tsy mitovy mihitsy aloha ilay tamin'izany. Raha tamin'izany ohatra hoe teo anilan'ireny eny dia hafa indray izao efa ianao indray ny eo amin'ilay toerana mareny. Iny ary mba te hanontany ianao hoe ohatry ny ahoana re mba tantarao anay hoe fihetseham-ponao ihany koa tamin'ny vao nahafantatra hoe bevoka sa hoe wow bevoka tamin'izany fotoana izany, mba tantarao kely hoe. Ilay izy aloha Milka ohatran'ny hoe ny anahy izany ka hafa mihitsy izany ny anahy dia fangaro daholo, misy fihetseham-po, misy alahelo, misy tahotra, misy teboteby dia hita teo ihany koa ny hafaliana. Izany hoe somary tampoka kely izy izany. Tampoka kely ilay izy dia taitra kely ianao tamin'izay fotoana izany. Fa rehefa rehefa avy eo ilay izy mivadika hafaliana ihany. Hoe efa io ilay izy dia tsy maintsy natrehana dia mivadika hafaliana ihany ilay izy avy eo. Dia inona no nandresenao an'izay tahotra izay? Satria ianao izao mety hoe natahotra hoe ray aman-dreny, ny vavan'ny olona ohatra satria ilay izy tampoka be. Dia inona no nandresenao an'izay tahotra izay? Tamin'izay aloha izany somary tantara kely. Ilay tamin'izay izany dia rehefa fantatra amin'izay izany hoe bevoka ndresy tamin'ilay olon-tiako ahy izany tamin'izay dia tahotra ilay tato anaty dia lasa za zany tsy te hiatrika an'ilay izy irery fa izy izany nitereko hiaraka tamin'ilay ray aman-dreny. Dia izy koa ohatran'ny tahotra dia izy indray no nanery an'ilay mamany tamin'izay dia mianaka mihitsy nindrainako amin'ny ray aman-dreniko izany. Dia izay ilay nahatonga azy nivadika fifaliana izany? Dia izay ilay nahatonga azy nivadika fifaliana satria mba niaraka tamin'izay izy fa tsy namelana nandeha irery ohatran'izay. Mahafinaritra tokoa izany. Ary teo amin'ny fiainanao, firy taona izay nahareny anao? Teo amin'ny 7 taona teo. Efa naharitra ihany izay. 7 taona latsaka eo izany. Tao anatin'izay 7 na 8 taona latsaka izay mety misy zavatra mba nahafinaritra anao indrindra na nanamarika anao mahareny anao? Tena misy mihitsy tamin'izany teraka izany tena hitako nanamarika anahy. Resaka tamin'ilay vadiko izany tamin'izany hoe za rehefa hiteraka dia tsy halatsako mihitsy ity raha tsy eo ianao dia misaotra an'Andriamanitra izaho fa ohatran'ny hoe tamin'ny alina foana niteraka an'izy zany dia mba teo foana izy niara-niaritra teo dia niara-nahita ny zavatra ohatran'ny hoe maivamaivana ilay nandasaka ilay izy rehefa teo izy. Ohatran'ny hoe niara-narary teo izay dia izay ilay izy. Mahafinaritra tokoa izany. Ary mba te hanontany amin'ny voninala indray ahako hoe misy toetra neny izay tena mahafinaritra amin'ny voninala ve? Inona izao ny toetra tiany voninala indrindra ataony neny?
tia manome goûté ve neny sa manatitra rehefa mianatra ve neny sa ohatra ino? Tia manome goûté. Tia manome goûté izy. Ay, mahafinaritra kosa. Tia vonala ve neny? Teneno amin'ny neny ara hoe. Teneno ary neny hoe tiako ianao neny a. Tiako ianao neny a. Ataovy kalainy kely ara hoe neny. Misy teny mamy na ohatr'izany hoe mety hoe tianareo mianaka hifanomezana amin'ity fotoana ity amin'izao fetin'ireny izao. Ohatra hoe mba te hanome teny mamy amin'ny voninala neny ny voninala koa te hanome aneny teny mamy. Amin'izao fetin'ireny izao voninala dia tianeny mba hoendry hatrany izany ianao hizana fahendrena dia mianara tsara misondrota amin'ny avo indrindra. Ary voninala ve manana teny atao amin'iny? Misy zavatra tia voninala tenenina? Sa efa vitan'ilay teo iny? Ilay hoe tiako ianao neny sy ilay kalahy? Vitan'iny? Iny ary mankasitraka anareo mianaka ny vahiny teto amin'ny fandaharana karakara dia manaova fety sambatra dia amin'ny manaraka indray mbola hiaraka isika. Nafinaritra ny fiarahana niresadresaka tamin'ny felana sy voninala teo fa mbola handray vahiny manaraka indray isika raha isika mitehaka ary izy ireo e. Tonga soa Laetitia eto amin'ny karakara dia miarahaba anareo telo mianaka miarahaba ny Aron. Coucou Aron. Miarahaba mandresy ihany koa. Coucou. Vonona hiresadresaka tsara tsika. Amin'ny maha-pandrarahany Laetitia sady renim-pianakaviana betsaka ny zavatra sahaniny dia mba te hanontany aho hoe ohatry ny ahoana kay Laetitia ny fomba isahanao an'ireo ankohonanao ny fiainanao andavanandro mihitsy moa izany no tena tiako ho tenenina eto. Ohatry ny ahoana kay ny fomba fijerenao ny programanao sy ny fiainana rehetra mihitsy? Faly miarahaba Milka dia faly miarahaba amin'ny mpanatrika rehetra aloha amin'izao fandaharana cœur izao. Ie, amin'ny maha-renim-pianakaviana anazy sy eo amin'ny lafin'ny fandraharana tsy mora ilay izy. Tena tsy mora satria sahaninao daholo ny fijerena ny asa rehetra, ny ankizy anefany tsy azo atao ankilabao. Ny ahy izany nataoko dia mandamina tsara amin'ny programa, miaraka miasa amin'Andriamanitra koa satria tena hoe ankinina amin'Andriamanitra izany ny asa dia tena hoe lavorary. Marina hoe tsy tanteraka fa hita hoe mandeha tsara, mirindra tsara ny asa sy ny fitezana. Finaritra izany, hainao tsara koa mandrindra an'ilay izy satria miaraka amin'Andriamanitra. Raha ohatra hoe avoaka filma ny fiainanareo ao an-tokantrano ao, mety inona re ny atao titrany? Titrana filma fiainanay. Raha avoaka filma ny fiainanareo dia mety hoe inona ny titra anaovantsika azy? Atao inona ny titra amin'ny filmantsika ankizy? Maman et les 4K manie. Les 4K. Ay, mahafinaritra izany. Raha hoe ohatry ny ahoana indray fiainanareo izany raha ohatra ka hoe mba alefa manao vakansa kely herinandro ohatra tsy eo anilanao izy 4 alina ireo dia ahoana? Efa nisy an'izany mihitsiny fa tena ohatran'ny tena tonga izaho dia nalahelo be an'zareo ohatran'ny hoe hafa ilay misy an'zareo na dia hoe mitabataba zareo na dia maninona dia tena hafa mihitsy satria voalaza zareo tonga dia mangina be. Tena tonga dia mangina be dia nisy fotoana izy efa nety bebe any fa vetivety kely izaho dia niantso avereno amin'izay. Avereno amin'izay ilay zanako. Eny ary andeha anontany an'i Aron indray. Aiza Aron teo? Aron no? Aron. Hono Aron, misy inona toetra maman tena nangalanao tahaka? Inona toetra Inona maman? toetra maman tena nangalainao?
tsara fanahy lasa ianao, mitovy be masamatsika. aminazy ianao amin'ilay toetra. Tsara fanahy. Ary inona ny fotoana tia mandresy indrindra iarahana aminazy? Rehefa mandeha mitsangatsangana mitsangatsangana. dia mandeha mivavaka. Rehefa mandeha mivavaka andreka. Ary iarahanao, ary inona sakafo amboary maman tena tiany indrindra? Inona amin'ireo Namo? karazana sakafo ao aminareo ireo no tena tiany indrindra zao? Pizza sa gâteau? Gâteau, pizza. Teny Ilay tsara e. Gâteau. gâteau. Mahafinaritra kosa izany. Ary rehefa lehibe izao mandresy. Dia inona zavatra eritrereto mandresy hoe ataoko an'izao maman rehefa lehibe izaho, hividianako inona ilay tsotra e? Inona izao no tia mandresy ohatra hoe entiko mankany andafy maman rehefa lehibe satria izaho hianatra tsara aloha amin'izao. Hoentiko manao vakansy. Hoentina manao vakansy mahafinaritra engany tanteraka izany. Mahafinaritra be ny fiarahana taminareo teto. Fanontaniana iray apetrako amin'ny Letisia farany. Tamin'ny fotoana nahareny anao hatramin'izao, inona zavatra anankiray tena nanamarika anao? Tamina hareny hatramin'izao? Tao anatin'izay fotoana nahareny anao izay, dia ohatra hoe misy maman ve tena tianao indrindra na hoe zavatra nanamarika anao? Ie, tamin'izaho vao bevoka voalohany aloha zanako voalohany. Ny anahy zany ny zavatra ohatrany hoe dia ohatra tamin'izy nitondra cadeau voalohany tany am-pianarana. Dia ohatrany hoe tena tiako be izany ireny e. Hoe tena mahatsapa tokoa hoe tena reny. Mahafinaritra. Mankasitraka anareo tamin'ny fivanianana teto amin'ny karakara. Dia mbola manantena ny eo indray amin'ny fotoana manaraka. Dia mirary soa ianareo. Mankasitraka indrindra. Raha izay indray ary ny resadresaka izay fanaovana tamin'ny Letisia sy ireo zanandreo lahy kely teo. Dia andoha indray isika handray vahiny manaraka ny Tina sy Noela. Andeha ho tia hafantsika izy ireo. Tonga soa eto amin'ny karakara i Tina sy Noela. Noela ilay zanaka, Tina ilay reny. Efa mitovitovy ny angezan'izy mianaka sao dia afa-madika eo manko. Miarahaba anareo aloha tonga soa eto amin'ny karakara e. Amin'izao fetiny ireny izao. Faly miarahaba Milka dia faly miarahaba mijery ary faly miarahaba mipanatrika ny tokantrano rehetra na tratran'izao fandaharana kerakera izao. Faly miarahaba Milka dia faly miarahaba mijery ihany koa. Tonga dia anontany an'ny Madame Tina avy hatrany aho. Hono Madame Tina, ohatrany ahoana kay ilay toerany mareny? Mora ihany ve sa sarotra? Le toerana mareny Milka amiko sady tsy mora ny tsy sarotra. Sady tsy ny antony hoe sady tsy mora ny tsy sarotra. Fifaliana ho ahy aloha izany hoe mareny. Satria faniriana koa ny hoe teo reny, teo amin'ny tanindrano. Dia faharoa manarakaraka amin'ny mareny, misy ihany koa ny mahasarotra azy eo amin'ny fitazana. Satria sarotra ny fitezana indrindra fa mitaiza tanora ohatra ny sarotra tezana be nga Noela. Dia ndray aman-dreny rehetra moa dia samy mba manana nofinofiny hoan'ny zanany avokoa sa tsy izay? Sa tsy mba nanana an'izay Madame Tina? Mareny ihany dia manana. Dia i Tina manokana izao nanana nofinofiny ho an'ny Noela. Hatreto tanteraka ve araka ny eritreritrao izay nofinofina ho an'ny zanakao izay?
nofinofy ho an'ny zanako aloha zao mbola tsy tanteraka satria ny nofinofiko dia voalohany indrindra dia faniriako hoe zaza tonga taiza izy satria faniriako teo anatrehan'Andriamanitra ny anan-janaka. Dia rehefa nahazo anazy dia hoy izy hoentiko aminao Andriamanitra ny zanako dia izay koa anatrehanao. Dia izay aloha nofinofiko tanteraka. Fa ny nofiko faharoa dia hoe faniriako ny zanako mba hanana tokantrano. Dia ho tonga mitandrona efa lery zao tokantrano izany fa vao eo an-dalana. Izay hoy niakatra ny Noela. Fa tao anatin'ny fotoana izay nahareny ianao, efa firy taona teo izay ianao no renim-pianakaviana? Ny fotoana naharem-pianakaviana anahako ny 7 taona vao niteraka anazy. Dia zao efa 15 taona mahery. Ary mitana be mihitsiny. Mba tia fantatra izay hoe taiza ho aiza tao anatin'ny fotoana nahareny anao ny tena hoe nisongadina indrindra. Ny fotoana nahareny anahy teo aniterahako anazy. Na fotoana nampisongadina anahy indrindra satria vao nitondra voaka anazy dia tonga ny tao an-tsaiko hoe tonga dia rehefa zao dia manomboka izao eto mitondrako voaka n'ity zanako ity dia efa hisy antso mama. Izay ny tena fotoana nanamarika anahy indrindra. Dia ny fotoana faharoa tena nanamarika taminy dia ny surprise tamiko namoahako azy hoe zaza ohatran'iza ilay voaka ao an-kiboko dia Tsara kely no voaka avao. Niny ary andeha hitodika kely any amin'ny Noela indray inona amin'ny toetra ny reninao io Noela no toetra hoe tena tianao indrindra? Izy moa izany reny miavaka amin'ny hafa mihitsy Angambany fa tena izay ka. Ohatra fotsiny hoe rehefa tara hariva ireny ohatra tara rehefa tonga ao an-trano dia izy mitaintaina foana izany. Tsy maintsy hoe mitady foana izy dia amin'ny firy ianao tonga eo na amin'ny firy ianao tonga eo dia hindrasany eo foana ohatr'izay. Ary misy zavatra ve mahafiera anao aminazy? Mahafiera ohatra hoe Ohatra hoe mirehare mihitsy aho manana an'iny reniko iny satria izy manja. Izy aloha izany manja eo ihany fa ilay toetra mihitsy izany hafa mihitsy. Manja toetra be koa izany. Toetra ny hafa mihitsy, tsotra be ronono izany arak'ilay fitenenana. Raha hoe asaina manome surnom anazy ianao androany, mety hoe ataontsika iza re izany ny anarany ankoatr'izay masika be ronono izay. Mety tsy raha soherina koa aloha izany azo. Izy koa aloha be kizitina ihany. Izay izy koa miady foana. Mampatsiro ny fiainana daholo. Tena miady foana izay izy ohatrany nefa tsy mifankafohy. Dia raha hoe surnom tsy hitako izay ilazana anazy. Lasa tadidiny foana zao izay hoe bebe kizitina be ronono. Fa ho vaiava hoe ohatra hoe mety ho iza no nomenao anazy raha amin'izay hatsaram-pananana izay. Mety hoe araka ny anarany ihany dia Mamatina ihany. Mamatina. Tsara be izany. Tena tanteraka izany ilay anarany. Amin'izao fetin'ny reny izao mety misy vetsovetsom-po ve avy aminareo mianaka ifanomezanareo? Mety hoe mety foana izay vetsovetsomponareo fotoana izao fetin'ny reny izao famoahana izay rehetra ao am-po ao na mavesatra izany na alahelo na fifaliana ihany koa. Iza aminareo mianaka ny teny voaloha? Aleo hiteny mialoha za. Alefa sara. Ny vetsovetsom-poko izany amin'izao fetin'ny reny izao dia na ho anay na ho am-pijery mety daholo. Mety foana.
voalohany indrindra aloha dia ho any aminy amin'izao fetin'ireny zao ronoa dia jereo kely izy noa anafatra anao izy amin'izao fetin'ireny zao ronoa dia faly indray mama satria tonga indray ny fetin'ireny zay fanolorana fanomezana dia tandremo fanomezana menoa mama sao dia fanomezana le fasiahana fa atao fanomezana tsara zay namena mama zay miafatra mamponja indrindra fanso resaka fanomezana zay zay hoy miafatra ary misy zavatra tiany no holazaina amin'ny neny ve misy tonga dia ataoko amin'ny teny tokana angamba le teny amin'ny baiboly hoe mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama anie ianao tsy ho an'ny mamanay rery fa ho an'ny reny zay rehetra manaraka an'izao fandaharana izao engane tonga hatrany any fifankatiavanareo mianaka dia mankasitraka indrindra ny vahiny teto amin'ny Cœur. Mankasitraka Milka nandray anay mianaka dia mankasitraka amin'ny mpijery rehetra rehetra. Rehefa manomboka melebe ka tanora izay dia somary efa sarosarotra amin'ny tanora iny no mandeha fitiavanareo ray aman-dreniny. Amin'ity androany ity nefa isika manana vahiny, manana tombontsoa manokana manana ireto vahiny ireto izay tovolahy eritreritiny tsara mihitsy miaraka amin'ireny. Andeha ho raisitsika amin'ny tehaka mafy be ary Tsiry sy Nostina. Miarahaba ny Nostina tonga eto amin'ny fandaharana Cœur arahaba ihany koa ho an'ny Tsiry. Miarahaba ny dia miarahaba ny mpanatrika rehetra dia miarahaba antsika ireny rehetra izay any an-tokantrano any. Miarahaba Milka dia miarahaba ny anareo mpanatrika, indrindra miarahaba ihany koa an'izay mijery an'izao fandaharana Cœur izao any an-tokantrano any, dia miarahaba an'ireny rehetra ihany koa nahatratra izao fetinareo anio izao dia arabaiko manokana aloha ity reniko eto akaiky ity satria izy aloha izao ny eto. Araka izany hentsika izany dia tena ao anatin'ilay eritreritiny tsara ilay feo Hono i Nostina, teo amin'ny fiainanao mareny dia taiza ho aiza teo amin'ny fiainanao no tena hoe nanamarika anao indrindra izay hoe tsy ho adinonao mihitsy. Tiako ny laza aloha fa inona ny zanako vavy tokana ny voalohany dia tamin'izay voalohany izay no voalohany zanako izany dia voanare aho hoe bevoka satria nandeha tany amin'ny dokotera dia hoe bevoka izany dia nitsinjaka eraky ny tanàna sady faly satria izao foana no lazain'ny zokiko hoe ny olona tia zazakely kanda, izay izany ny filazany azy, kanda ny olona izay tia zazakely. Afaka hazavaina kely hoe inona ilay kanda? Hoe izay izany ny filazany azy hoe kanda izany ohatran'ny hoe momba dia izay ny fiteniny amiko satria ianao tena tia zazakely. Dia tia zazakely dia roviko daholo io zazakely rehetrarehetra io tamin'izaho mbola tovovavy dia lalaoviko eo an-tokotany eo dia noho nahazo an'ilay zaza izany dia faly be. Any Allemagne any izy izao raha mahita dia kopakopa-tanana ho azy. Kopakopa-tanana anao? Kopakopa-tanana Any izy izao zoky-kanto dia 5 lanina nanaraka azy. Nitady vavy tsy nahita intsony dia tany amin'ny fahatelo dia mbola heveriko favavy dia efa nomaniko ny anarana hoe Tsiry satria hanomboka ny vavikely. Manomboka eo aminy izany ny eritreretiko hoe hanomboka amin'izay ny vavikely satria lanina nanaraka azy. Sangindrisy. Vao maika naniry ny lahy-kely dia lahy-kely sarobidy, lahy-kely miora, lahy-kely noa farany. Dia nanamarika anahy mareny izany dia fifaliana izay hoe
na tia zaza de rehefa nahazo zaza de tena faly. Mahafinaritra tokoa maheno an'izany. Fa eo amin'ny fiainana indray Noristina dia ndrendrehetra moa samy manana ny fiaikana izay hatrehany avokoa. Mety manana an'izay koa aloha ianao azo antoka e? Mba afaka tantarainao ve ny fiaikana izay natrehanao teo amin'ny fiainanao mareny? Afaka hazavaina kely ve le fiaikana hoe fiaikana ohatry ny ahoana le izy? Nisy mety hoe efa nandalo zava-tsarotra ve ianao teo amin'ny fiainana izay tena hoe mafy indrindra teo amin'ny fiainanao nefa ndresinao izany? Voalohany indrindra aloha dia tsy mba mora ny mitaiza zaza enina fa tena natrehako le izy ary ny fiaikana izay nataoko teo anatrehan'Andriamanitra dia izao hoe tsy maintsy tongako eo ampelantanan'Andriamanitra izy enina mianadahy. Dia rehefa hariva ny andro tonga ny alarobia hariva sy ny zoma mialohan'ny sabata dia taritiko izy enina mianadahy tsy matahotra mifampitantana amin'ireo zaza enina ireo alavidavitra ny tanàna. Tsy maintsy tongako any am-piangonana izy enina mianadahy. Ary efa nisy ve ny sorona lehibe? Inona sorona lehibe efa nataonao ho an'ireo zaza ireo? Ohatra hoe ahoana le tiana Hoe resahana? mafy, ny zavatra mafy ohatra hoe tena ity zanako ity ohatra hoe efa nisy zavatra mafy nandalovany ve? Dia raha tsy mila tena nanao zavatra sakrifisy be mihitsy izany ianao izay vao ohatrohatr'izay? Ianao ve? Sorona ho an'ny tenako ve sa sorona ho an'ny... Hoe no reto zanako reto te hanao an'izao satria tiako izy ohatra izao. Noho ny fitiavako an'izy enina mianadahy tiako tafita izy voalohany indrindra, tiako hanompo an'Andriamanitra izy dia nametraka ny fiainako teo anatrehan'Andriamanitra hoe tsy maintsy toetra tokana no afaka hitezako an'ireo zaza ireo dia ny fitondran-tena amin'ny mahareny izany. Izay toetranao mahareny anao no toetra izay ananan'ireo zanakao rehetra ireo. Raha sanatria ohatra mijangajanga ianao dia toy izay koa ny toetran'ny zanakao. Mangalatra ianao reny dia hangalatra ihany koa ny zanakao. Noho izany dia nametraka an'Andriamanitra ho loha larina teo amin'ny fiainana ho an'izy ireo raha mbola misy toerana ahafahana mandohalika amin'ny vavaka dia afa mandohalika amin'ny vavaka ho an'izy enina mianadahy. Toerana tany aminay moa tany ambanivohitra taloha, tany amin'ny faritra Sakay tany, mbola feno lobolobo tamin'izay, toerana mandrapatonga any am-piasana dia tsy maintsy mandohalika amin'ny vavaka ao ary na iza dia mahita anahy mahatratra anah ao indraindray reny olona mitondra lefina be reny dia gaga izy mahita anahy mivavaka dia mivily lalana izy. Izay izany ny fiaikana lehibe nahafahako nitaiza an'ireo zaza ireo ary tanjoko izao hoe tsy maintsy tafita miaraka amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao moa dia izy roa lahy kely sasany any amin'ny kilasy ambany kaikaiky ahidina daholo. Mahafinaritra izany. Mety efa nisy adalàna kely nataony Tsiry izany aloha ny eto dia aleo aloha Tsiry no angalatsika ohatra. Inona ny adalàna efa nataony Tsiry izay nasosotra anao tamin'ny fitaizanao anazy taloha nefa ny amin'izao izy efa lehibe izao dia lasa imehezana sisa. Mety Tsiry satria kôdikôdy be izy. Sao dia tety foana. Tena nisy maromaro le izy tena nisy mihitsy ny tsy maninona telo ara ny tenenina. Tena nisy mihitsy izany ny zavatra izay nataony Tsiry mahasositra satria alefa afaka mifamela heloka tsika ao aorian'izao fandaharana izao fa avoay aloha. Makany am-piasana dia rehefa tonga any am-piasana dia izy moa mbola kelikely tamin'izay
mahandro vary izy dia rehefa mahandro vary izy dia masaka ny vary dia rehefa avy eo izy mahandro vary indray mandeha dia matahotra anahy izy dia vao iny tonga avy any am-piasana ariana mba tanina koa ilay vary nandrahoina efa nahita farany mihitsiny hoe andresa tantaraiteny izay dia nataony koa zany mihanika azo dia rehefa mihanika azy dia tonga eny amin'ny laingony be eny dia tsy miteny anazy fa zao fotsiny nataoko hoe tsy io midina ny zanako haingana ianao haingana fa mahafinaritra be aty amin'ny miazaka tandremo sao menjera le laingona vao madio le malemilemy mihitsy ny tena fonao amin'ny efa mila azahoany an'le vao madio tena masaka tsara dia nitobitoboka haingana ny zanako hoe haingana ne dia midina izy tonga eo ambany amin'izay zay voafolitsofako amin'le presika zay zany ny zavatra tsaroako tamin'ny taizazy raha amin'izao izy efa lehibe sao zao miankazo amin'izy efa lehibe zao mbola mibedy azy ve ianao amin'ny sa hoe efa na hiankazo eny ary izy ka na dia efa tsy midina ho azy eo izy efa tsy mikapoka intsony eka avelako hiakatra kapoka koa mikapoka ay mety efa mamely efa le rotsofana be tsao fa efa mba tsongotsongo efa felapelaka maivana sisa iny ary ho antsiry ary efa hitan'ny tsirony tomany ve nenareo efa imbetsaka hitako ny tomany efa imbedy be ary araka ny karazany avy ny antony mampitomany anazy mila sasany tionany hoe ohatra hoe tamin'ny ianao naninona neninay karazany olona tsy be tomany fa zavatra tsy ampozinao mihitsy izy no mitomany zavatra tsy eritreretinao hoe ampitomany anazy zavatra eritreretinao ampitomany anazy tsy mampitomany anazy fa zavatra tsy eritreretinao hoe ampitomany anazy mampitomany anazy ohatra ny tamin'ny confinement izay zao izy man tsy tia mambolimboly voninkazo dia ohatra ny hoe mba nanadiodio tokotany ny ankizy rehetrarehetra tany niarana nanaovako ny satany daholo ny ankizy tamin'izay ohatra ny hoe sady nanao confinement zany taty Antananarivo nidiny dia nanana voninkazo tsara tarehy izay izy dia izy lasa niakatra nandeha tany Atsiromo mandidy dia ilay ankizy nanadio tokotany dia rehefa voadio ilay tokotany dia ohatra ny somary nahisaky ny ankizy ngamba sa nitapahan'ilay voninkazo izay dia tamin'iny izy vao tonga avy any dia nijereny dia hozy izy mantsy amin'ny bebe anay mama tena zao ny atao ilay ankizy an'ilay voninkazoko dia nitomany izy tamin'izay dia ohatra ny hoe zavatra ohatra tiavam-boninkazo zany le nampitomany azy tiavam-boninkazo aloha tamin'izay no nampitomany anazy fa ny ankoatr'izay koa izy mbola nitomany ohatra ny hoe rehefa hisaraka izay tamin'ny herintaona teo tamin'ny volana May herintaona amin'ny 24 zao mihitsy ia tsy eo nandritra ny fotoana lavalava zany dia tamin'izay koa izy nitako nitomany eny normal be aloha ilay fihetseham-po satria zanaka le nandao izay sisy koa tena fandray am-po be tsy mifampazaka izay raha vao mifanalavitra fa za tany nitomany anazy izy taty nitomany anazy tomany à distance zany le mbola vao niainga le vao hisaraka mihitsy aloha izy nitomany dia ny tao aorianan'izay izy tsy haiko na mbola nitomany na tsy fa za aloha tany nitomany nalahelo anazy taty fa dia nitomany kay nanao appel vidéo zay nanao appel vidéo dia mba mifampiresaka teo dia mifampilazalaza fihetseham-po dia izy mbola mafy be koa fa za nahita anazy no latsaka ranomaso dia izy no tena hoe aza mitomany ianao fa manjary mitomany koa hozy izy izany hoe ianao ihany zany nitomany anazy fa izy sahirana vao malatsatra ranomaso aminao ary ina zao mba zavatra hoe nataonao nakarariny foana dia nampitomany anazy ohatra
zavatra nataoko nakararany fony tena mety tsy nasehoany ananga efa nisy kay le indraindray izy ohatra mba maniraka dia ianao somary bebe famaliana dia miteny nenene za zao foana koa dia avy eo izy mandeha amin'izay ny resaka hoe zany nahatonga anao ohatr'izao zaho hoe mba ataonao anahy dia mandeha koa avy eo hoe ianao mitady frais aty aminahy foana isan'andro dia hianatra dia nefa za ve nataonao anahy dia iny izy dia tsapako hoe malahelo amin'iny izy dia mitomany izy izany hoe misy fotoana izy eo imasoko milatsaka ny ranomasiny dia mitomany misy fotoana indray izy tonga dia mandeha any an-trano dia any izy mitomany dia za tsy mahazaka anazy mahita anazy mitomany mihitsy amin'iny aho tonga dia miresaka ohatrany hoe sady miteny ihany aho zany hoe neny kosa ange ohatr'izao le izy dia ao ara fa tsy atao intsony izay le izy. Misy zavatra tsy adininao mandrakizay mihitsy ve nataony ho anao? Zavatra tsy adiniko nataony be dia beko na dia niterahany anahy fotsiny ara izao dia tsy fanadino. Fanontaniana iray farany napetraka amin'ny tsiro. Efa nanome conseil amoureux anao ve izy? Ny tena marina za tsy mbola tsy hoe tsy mbola marihana aloha fa hitany any an-tokantrano ty fandaharany ity ka sao dia tsy mivoaka marina. Tsy hoe zany tsy manana sakaiza fa tsy mbola niteneniko taminazy mihitsy zany le izy fa nisy fotoana ihany somary niteny taminazy hoe neny ianona nge miresaka aminahy ohatr'izao ianona ohatr'izao dia izy avy eo no miteny hoe tadidio tsara fa mafy ny fitezana amin'izao mila fitezana eo amin'Andriamanitra mila hoentiny eo amin'Andriamanitra ny zanaka ka raha ohatra ka hidina ny timinay ianao izy izy tsy haiko fantatsika daholo ngamba ny tantaran'ny Samsona raha vao hidina any atiminay ianao izy izy dia mafimafy ny fitezana ary tsy maintsy hizaka ianao raha tsy be mokondoha dia ohatrany hoe miezaka amin'ny teny foana zany izy hoe raha hitady olon-tiana dia ataovy olona afaka hitarika ny zanakao sy ny taranakao eo amin'Andriamanitra mandrakariva dia mba hisaorana aloha Andriamanitra fa le hatreto aloha mbola mbaly izy. Hatreto aloha eny ary amin'izao fetiny ireny izao fanehoam-pitiavana ireny misy teny ho ataon'ny tsiro ve ho anazy? Misy. Avoay ary. Neny malala tiako tena tsy foko ianao tena tiako be je t'aime dia faniriako amin'ity fetin'ireny ity mba ho reny miavaka ho reny manana maha-izy azy ianao ary ho reny tahian'Andriamanitra mandrakariva tahaka ny tahian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika hatramin'izay mbola hitahiany fiainantsika ihany koa ny amin'ny ho avy moa izany tsy hoe mandraka ankehitriny ny amin'ny ho avy dia mety hoe nanao adalàna be tsirikely mety hoe naditra dia ireny rehetrarehetra ireny hifonana olombelona ny tena ary neny mety manao fahadisoana ary tsy maintsy manao fahadisoana fa mba miezaka ihany koa nefa hiala amin'ilay fahadisoana fa vokatry ny fatoran'ilay satana dia mandefa fandrika foana izy fa miezaka miala dia hiezaka izany manomboka androany tsy hanao izay mampalahelo anao intsony ary raha misy ary izany sanatria dia hiezaka hifony dia nanomana teny fikasana ho an'ny neny sy ho an'ny reny rehetra ihany koa ho an'ny mamabe Totomanitra, Totodiana, Gina, Kilona ary Tatifara ho anareo efa mba reny fianakaviako ilay niteneniko teo ireny fa tsy hoe olo-pantatro fotsiny akory dia ho an'ny reny rehetra ao amin'ny Salamo voalohany andininy Salamo voalohany andininy fahatelo dia hozy izy hoe dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa ny faniriako roneny dia mba ianao ilay hazo eo afovoan'ny fianakaviantsika ilay hazo velona zany ary manam-pikasana mba na ho tratry ny haintany na ho tratry ny tsy fisiany ny fiainantsika dia tsy ho ritra ny ranon'ny fitahiana ao aminao ary
ny tananao izay nikarakaranay hatramin'izay dia ho tahian'Andriamanitra ka ho feno fifaliana sy fahasalamana ary fiadanana mandrakariva ianao. Dia ao amin'ny Isaia 7:1-11 ihany koa dia izao hoe ary Jehovah hitari-dalananao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina azy sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny sa vonton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano bohibohika izay tsy mety ho ritra. Dia tiako be izay teny izay raha mba ho tanteraka amin'ny fiainanao neny dia ho tanteraka amin'ny fiainanao ihany koa Milka, ho tanteraka amin'ny fiainanareo reny rehetra dia mba samy ho reny manana maha-izy azy ho reny filamatra ho an'ny zanakareo tahaka ny neny Lortina izay filamatra teo amin'ny fiainako anie ianareo rehetrarehetra. Mahafonja dia mahafonja izay afatra izay nomeny tsiro izay. Misy teny kely farany tianao holazaina? Alohan'ny tenenako kely ny tsiry dia misy tsiakely izay tsy tadidin'ny tsiry tao hoe nisy fotoana namoron-kira tao amorom-patana izy namiana-tahakely dia tsy mba nampoziko teo amin'ny fiainako io zavatra nataony io. Fa aiza reo ianareo misy mahay mamoron-kira dia misy mahay mitendry gitara. Dia nataony tao amin'ny fetiny reny tao am-piangonana ilay izy. Ny gogogogo ny tomany izay tsy nampoziko ilay hira izay nataony tsy haiko hoe mety ho tadidin'ny tsiry ve ilay hira. Tsy tadidy. Efa tanora tsiry dia. Tena mbola tsy nampoziko ilay izy satria mbola zaza zareo tamin'izay namorona ilay hira. Dia ny anankiray aloha ny latsa-dranomaso nandeha aloha kanto. Nandeha miantsa. Nandeha miantsa aloha ny tomany teny ambony pilipitra teny. Nanaraka tsiry. Kanto sarobidy dia sisa. nanaraka kanto sarobidy sisa ny namarana ny hira hatramin'ny farany. I sarobidy zany somary mafimafy fo dia vitany hatramin'ny farany ilay hira fa zareo tomany daholo. Izay zany no tsaroako tamin'ny zareo reto. Ary izy ity koa efa nanolotra tononkalo anahy. Tsy haiko koa hoe efa mbola ao ve sa efa very koa. Mbola zaza koa izy tamin'izay nanolotra tononkalo ho an'ny neny. Dia nitonon'izay tononkalo izay hoe tsy mba tia rendrarendra hozy izy na mpandany lany foana sady tsy be zesta fa neny fakatahaka neny modely. Izay zany ny tao anatin'ilay tononkalo ny andin'ilay tononkalo izay nomeny. Dia androany dia manome teny mamy ho anao. Tiako ianao zanako dia ho tonga any amin'ny tanjona irianao anie ianao dia mba amin'ity taona ity ianao no lasa. Amen. Amen. Very koa hoe mbola haka zavatra ho anao indray hoe vinanto ve sa. Miasa ny tanjoko. Vinanto mbola ela. Tsy mbola nametraka zany ny tanjoko tamin'ireo zaza ireo nianatranatra nomeko an'ireo zanako ireo foana hoe tsy voky bozaka na fitiavana amin'ny vavy sy ny zazakely fa mila vola, mila fifaliana amin'ny madada sy neny dia mila mianatra ara-dalàna tahaka ny ezaka mafy izay nataoko amin'ny zareo. Dia izay zany ny faniriako hoe ohatr'izay daholo hoe samy mandeha daholo dia any zareo mitady ny hoaviny dia rehefa avy eo zareo mampita an'izay zandriny kely aty aoriana. Izay zany ny tanjoko tamin'izy namiana-tahaka. Mahafinaritra ny resadresaka izay niarahana taminareo ary mahafinaritra ihany koa ny mihaino ny tantaram-piainanareo. Mankasitraka ny zaran'izany teto amin'ny Cœur à Cœur dia mirary soa anareo mandrakariva. Merci Cœur à Cœur. Manaraka indray. Rehefa avy nandray an'ireo efatra teo aloha isika dia mbola manana vahiny iray hamarana azy. Andeha ho raisitsika ary mbola tanora dia tanora ihany koa ilay zanakato. Raisitsika mitehaka ary izy ireo e. Ifanja sy Joadan. Tonga soa nareo atao amin'ny Cœur à Cœur. Tratra soa Milka.
Misaotra anareo nanaky ny vahiny teto. Avy hatrany dia anontany any Fanja hoe taiza aiza teo amin'ny fitezanao kay no hitanao hoe nahitanao tsiro indrindra. Nahitako tsiro indrindra tonga dia mamaly fanontaniana Milka za tamin'ny rehefa feno efa-taona ny zanako izy. 4 mianadahy moa izany ny zanako. Dia rehefa efa-taona ilay hoentina aterina mandeha mianatra. Tena mahafinaritra anahy mihitsy mampiomana zareo dia tondra zareo makany am-pianarana dia tamindray mitsena zareo. Tena fifaliana ho ahy mihitsy. Iny tena mahafinaritra. Fanontaniana manaraka tiako apetraka aminao. Ianao moa amin'izay zanakao efatra izay, ohatran'ny efa nivelana ireo anankiroa ireo dia ny anankiroa eto. Ohatrohatran'ny ahoana ny fiainanao, ny fihetseham-ponao amin'izao zanakao hoe efa tsy tena eo anilanao daholo izao. Ny tena marina aloha izany ny zanako efa mihoatra ny 20 taona izany zareo. Dia rehefa eo amin'ilay taona izay mihoatra ny 20 taona dia izany teny tamin zareo. Eny e, izaho sy ny dada moa izany hoe efa miroso amin'ny fahaleovantena izany nareo izao fa tsy miankinkina amin'ny dada sy neny intsony. Efa manomana ny ho avinareo. Dia rehefa mandeha izany nareo dia tsaroana foana hoe zanak'Andriamanitra. Dia napetraka amin'ny fitokisana amin'izareo dia ohatrany tsy dia misy fihetseham-po hoe malahelo na anona fa misy fotoana ihany. Malahelo kely. Izay mihitsy saika ho anontaniako hoe ohatrany ahoana teo amin'ilay hoe lasa niala teo aminareo daholo izy ireo dia ohatrany ahoana amin'izay ilay hoe ndry lasa ry zareo. Misy fotoana aloha hoe mampanembonembony e. Fa arak'izay lazaiko aminao izay hoe efa namboarina ny saina hoe efa tsy ho anay intsony ireo. Efa mifoy elatra izany izao e. Mora teo misy fifandraisana tsara, misoratra dia tsy dia misy anona loatra. Ity fanontaniana ity indray mahafinaritra kely ny haino valiny. Ohatrany ahoana ny reaction-nao tamin'ny ianao vao nahalala hoe nanao sipa ny zanako. Ilay zanako izay nanao sipa voalohany tsy haiko hoe iza fa ohatrany ahoana reaction-nao voalohany tamin'ny vao naheno an'izay, vao nahalala an'izay. Vao nahalala an'izay. Somary nisy vesatra kely ihany tato anatiko hoe manao sipa ilay zanako. Indrindra ilay zanakavavy. Fa ilay zanakalahy aloha izany eo ihany. Fa ilay zanakavavy izany tena tonga dia tena somary nivisatra kely ihany tato amin'ny foko hoe manao sipa ny zanako. Ary izaho moa izany nafatra an'izareo mihitsy hoe tandremo samy hafa ny sipa sy ny namana. Fa ny tena marina namana aloha. Izay dia atao fantatry dada sy neny mihitsy, atao fantatry neny hoe ry namako. Dia ohatr'izay ilay izy. Mba tantarao kely hoe Joadan hoe inona ny tena souvenir nanamarika anao niarahanao tamin'ny reninao tamin'ny fahazazana izay tsy ho adinonao mihitsy. Raha ny souvenir aloha dia tena hoe betsaka mihitsy Milka. Fa ity zavatra iray ity tena hoe tsy adinoko. Tamin'ny Zanarary dia efa hoe amin'ny 2 maraina izy antsoina. Dia tena hoe nanao izay azony atao izy Ianao izao efa lehibe izao? Na tamin'ny kelikely ary. Dia miezaka mamany olana izy mitady fanafody. Dia tonga eo foana izy mamany olana ary mikasika anahy mihitsy. Afaka manao câlin kely nareo aloha fa feno dia feno moa izany ao fony izy mianaka eto. Eny ary navadika tsika ilay fanontaniana mba hampitonitony kely an'ilay fo. Rehefa fotoana ohatrany ahoana ny mamoneninareo no miteny ilay hoe izay rangahy tamin'ny andronay ohatr'izay. Rehefa amin'iny izy mampiasa an'izay fomba fiteny izay tamin'ny andronay rehefa ilay andeha hianatra izao izay dia satria moa amin'izao fotoana izao ilay efa betsabetsaka ny fitaovam-pitaterana, ny bus, ny tuk-tuk. Fa hozy izy hoe tamin'ny andronay tsy izy amin'izany mandeha bus izany hoe miala frais fa mandeha tongotra lavitra be mandeha mianatra. Fa amin'izao nareo efa sambatra hoe mba moramora ny déplacement mianatra. Eny e,
zao ary amin'izao amin'ny fetiny reny zao avy eo mivetsivetsipo raha misy teniteny joadon tenenina amin'iny androany dia fotoana mety zao fête de mère zao. Neny aho misaotra anao tamin'ny fitiavana be dia be izay nomenao anay efatra sy ny faharetana ary ny vavaka na dia misy aza ny hoe tsy eto amintsika fa any alavitra any dia tsisy afa-tsy ny vavaka hozy izy ianao mampifandray antsika. Misy afatry neny ho any zanaka teny fikasana ao amin'ny salamo faharoapolo ho an'ny zanako izany sy ho any izay rehetra mijery ho an'ny mpanatrika ihany koa amin'ny salamo faharoapolo dia ny andininy fahaefatra sy ny andininy fahadimy tapany faharoa. Hanome anao izay ireny fonao any Andriamanitra dia atateraka ny sainao ary atateraka izay angatahanao rehetra ny Andriamanitra. Misy teny fikasana koa izay nomanina efatra mianadahy sy dada atolotra ho an'ny izany hoe resaka mihitsy izany na rehefa efatra mianadahy Eny resaka izay dia ho atolotra ho an'ny renim-pianakaviana izay manatrika rehetra ihany koa ao amin'ny Isaia toko 1:20 andininy 10 ka hatramin'ny 13:20 manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitrao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho indro menatra sy angahy ahy izay rehetra tezitra aminao ho tsinitsinina izy eny ho levina izay miady aminao ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zava-poana izay miady aminao fa izao Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izao no hamonjy anao. Tanteraka tokoa anie izany mankasitraka be dia be anareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny karakara. Mirarisoa dia mankasitraka ny Milka koa mankasitraka ny mpijery rehetra sy ny reny rehetra indrindra indrindra. Alalan'ireto fanomezana be dia be ireto ity fotoana mamy be niarahana tamin'ireto renim-pianakaviana reto fanomezana voalohany izay avy any amin'ny Mano ankizivavy izy io ndao tohanantsika ny asa vitany androany dia nanolotra vaza boaty sy plateau ho an'ireto renim-pianakaviana mahafinaritra be reto izy. Ny manarak'izay kosa mbola tanora ihany nanolotra an'izy ity Precious Handmade sac en trafilo hainareo ve izany? Saka voarary tsara en crochet karazana crochet izy ity mahafatifaty kely ho an'ny natokana ho an'ny mihitsy ireny androany misy ihany koa ny paka izay avy any amin'ny laiko isaorantsika manokana izy ireo produit izay entiny hamamina ity fotoana mamy be ity satria ronono vita avy amin'ny ronono. Ao ihany koa ny t-shirt izay afaka personnalisena avy any amin'ny promo ety Soamanandrarina ety moa ny misy azy ireo na ny angezany na ny soratra eo amin'izy ireo dia afaka hisafidianantsika izany hoe izahay mihitsy izao no nisafidy an'ireny soratra atao eny amin'ireny t-shirt ireny.
misy ihany koa ireto sary izay en PVC ozy izy tsika avy any amin'ny Uprint. Ary ny farany kosa ireto arina mahafatifaty tsara tarehy atonina entana be da be mety ho an'ireny mpianakaviana mpitondra entana mpitondra kenikenina mihitsy izy ireto izay tany amin'ny gasikara. Ankasitrana ianareo nanoana tamin'ny alalan'ireto fanomezana be dia be ireto raha tiantsika ny ifandray amin'izy ireo raha tiantsika ny ifandray amin'izy ireo dia eo ambany eo ny laharana azahoanan'izy ireo ny toerana misy an'izy ireo ary ihany koa ny page Facebook izay afaka anarahantsika ny vokatra avy amin'izy ireo. Isaorantsika ihany koa i Madame Nourtina nanao izao décoration izao dia isaorana ny meuble jardin de Madagascar nanolotra sy nanoana tamin'ny alalan'ny meuble zany dia isaorantsika ihany koa ny centre de formation professionnelle Soamanadrariny nanolotra module ho an'ireto renim-pianakaviana ireto ary isaorana ny nampiakanjo nanao izao akanjo izao mianjaika ny kanto. Tsy hainy tsy saotra sy hankasitraka ho antsika izay pijery sy nanaraka izay fandaharana karakara izao. Mirary soa ho an'ireo renim-pianakaviana rehetra ho tahian'Andriamanitra anie ianareo ka ahefa be eo amin'ny adidy sy ny andraikitra izay atao. Afatra ho antsika ankizy ho antsika zanaka tiavo ireny renareo ireny omeo izay rehetra azonao omena azy ireny ho antsika izay tsy manana izany reny izany kosa dia hita manokana anareo ny Andriamanitra ary mbola eo Andriamanitra hiahanareo dia manao veloma ho amin'ny manaraka indray tompoko.